Ile namono sahala kely teo Ampefiloha ambody rano zao dia fatratra. Sarotra fotsiny moa ny hamoaka azy fa tsika malagasy tia manao fisaram-bahoaka. Dia ny hamoaka an'izay manahirana ary raha iaino ny zavatra tiany atao moa nareo dia sorona le izy na ny hamoaka an'izany vahoaka malagasy dia efa mahiriko mieritreritra azy zazakely 10 taona vao afaka seky hoe no vonona no resaka sorona no ny fitiavan-karena. Iny aloha zany ny fatratra. Ny ankety rehetra efa maro le varira tany Antoliary moa efa niresaka iny ny fampanoavana omaly efa misy olona tratra fa nalefa tia tsy afahy any amin'ny roapolo angamba misany nanao an'ireny varira ireny. Fa ny eto Antananarivo dia namono ny sahala kely aloha ny fatratra. Dia ny ankoatran'izay mbola maro ny ankety mandeha amintsika miteny zao ary za mihiny fa tsy ho ela dia mety hisy vokatra ary mety misy sampozitsika angamba izy manao ny zavatra zay angamba nafidy ny deuil national moa zany raha pitso dia sy mba manararaotra tsika mba mivavaka ao amin'ny firenena. Mivavaka ao amin'ny firenena. Raha pitso zao ny FFKM anao karazana fivavahana eo amin'ny parc Analakely. Fivavahana iraisam-pinoana dia amin'ny mahafivavahana azy satria ny firenena mandalo fotoana hafahafa amin'izao amin'ny zavatra misy io dia za zao dia amaly miantso. Na iza finoana, na iza fiangonana manao fivavahana ao amin'ny firenena dia mamaly antso za eo amin'ny fitoeram-panjakana. Za zao dia anatrika dia araraotiko eto androany fa hiakanjo ny akanjo mampiandry azy ara-pitso ary manao antso avy amin'ireo rahalahy mpiandry anabaviko mpiandry rehetra na fiangonana inona na fiangonana inona mba hanamafa handrakotra fotsy anoparivy Analakely satria ny fotsy dia lokony fahazavana fa tsy lokony aiza. Zay andro lehibe ho an'ny firenetsika ny andro an'io. Hanokatra pejy vaovao eo amin'ny tantaran'ny fampandrosoana any Madagasikara isika ka isan'ny tanjona ao anatin'izany ny ametrahana ny olom-pirenena indrindra ny tanora ho ivo ny fampandrosoana. Matetika aho no milaza fa ny arena lehibe indrindra na Madagasikara dia tsy ny arena kibon'ny tany, tsy ny ala na ny ranomasina fa ny fananana nareo tanora izay betsaka indrindra eto Madagasikara. Ianareo no arena velona, ianareo no ny herin'ny firenena, ianareo ny fanantenany Madagasikara ho amin'ny ampitso. Fantatray ny talentanareo, ny fahaizanareo ary ny nofinofinareo. Fantatray koa nefa ny sakana atrehanareo. Maro aminareo ny manana tetikasa sy hevitra tsara nefa tsy afaka manomboka noho ny tsy fahampian'ireny vola sy ny tsy fisiany rafitra manoana. Izany indrindra no antony joroany programa nasionaly fandroso, izay programa mamatsy vola sy manoana ny fandraharahana. Eto dia tsy haiko ny tsy saotra ireo rehetra izay nitotona fotsy na andro namasaka izay fotoana androany zao nanomboka tamin'ny kabary izay nataoko tamin'ny farany taona dia tsy ny lohanay irery no afaka amoaka toy zavatra ohatran'izao androany zao fa isaorako manokana eto ny Andriamatoa filohany filakevim-pitantanana ny fandroso izay efa tazanareo teo zany izy fanao ny tolokevitra sy ny fanampiana avy any aminy no nahatongavantsika amin'izao fotoana androany zao. Ry tanora malagasy, ny fampandrosoana marina dia tsy vokatry ny kabary fa vokatry ny asa sy ny famoronan-karena. Izany no antony ilantsika mamorona taranaka vaovao mpandraharaha malagasy. Taranaka tsy miandry asa fa mamorona asa. Taranaka tsy miandry fanampiana fa mamorona vahaolana. Averiko ombieny fa ianareo tanora dia tsy olana Madagasikara fa vahaolana. Tsy vesatra ho an'ny fanjakana fa hery hanangana ilay Madagasikara raha pitso. Anjaran'ny fanjakana ny manokatra varavarana fa anjaranareo kosa ny miditra sy manorina ny hoavinareo. Fantatsika fa isan-taona dia tanora maro no miditra eo amin'ny tsenany asa nefa tsy ampy ny asa vaovao afaka mandray anareo rehetra. Tsy maintsy mamorona mpandraharaha isika amorona asa. Izany no antony nananganantsika ny fandroso. Ry havana,
mba ampisehoana fa tsy teny fotsiny no entina navaozana ny repoblika fa fanapahan-kevitra mivaingana dia manambara eo anatrehan'ny firenena aho fa ny fanjakana dia manokana vola tetina any amin'ny 200 miliara ariary ary mety ioatra ho famatsina ny programa nasionaly fandroso amin'izao fanombohana azy izao. Izany dia mariky ny fitokisany fanjakana ny tanora sy ny mpandraharaha malagasy ary mariky ny finiavantsika hanovan'ny toe-kareny Madagasikara. Tiako zavatsara nefa fa ity famatsim-bola ity dia tsy fanomezana fa famatsim-bola averina mba ahafahan'ny tahiry miodina sy manohana tanora sy mpandraharaha maro hatrany. Tiako zava ihany koa fa ity programa ity dia natao an'ny tanora sy ny mpandraharaha madinika manerana Madagasikara. Nitetika samy mendrika, matotra ary mahafeno fepetra no isitraka izany ao anatin'ny mangarahara sy ny fitovian-jo. Eto dia makasitraka ny filohan'ny filakevim-pitantanany programa nasionaly fandroso aho amin'izay fandraisana andraikitra zay efa nataony sy izay mbola ataony ho antsika tanora malagasy. Makasitraka ihany koa ny talepanatanteraka sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra. Izy io dia niala tao amin'ny DG-ny analogue mihitsy izy hitantana n'ity anankiray ity ny fahatsapany fa ity dia zava-dehibe ho antsika tanora malagasy. Lehibe ny andraikitra miandry anareo koa mitaky fahitsina mangarahara ary vokatra avy aminareo izahay. Ny fahombiazan'ny fandroso dia ho refesitsika amin'isan'ny orinasa vaovao tafajoro, ny asa vaovao voaforona, ny tanora tafita ary ny fianakaviana niova fiainana, ry banky, ry sehatra tsy miankina ary ny mpiara-mombonantoka misokatra amin'ny fiara-miasa ny fandroso. Andao isika hiara-nangana tontolo iray ahafahan'ny tanora malagasy mamorona, mamokatra ary mifaninana. Ry ray aman-dreny, ry mpampianatra, ry mpanabe, tohano ireo tanorantsika ireo. Ampianaro hiasa ho tia fahamarinana ary hitondra ny fahombiazany amin'ny mpahendrena. Satria ny soatoavina no antoky ny fampandrosoana maharitra ary farany ny arena voajanahary dia mety ho lany fa ny arena ao an-tsain'ny tanora kosa tsy mety ho ritra. Koa andraikitsika ny manome azy ireo fahafana, fitokisana ary sehatra hanehoany ny talentany. Noho izany, amin'ny anaran'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia mbarako amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny programa nasionaly fandroso. Mirary fahombiazana ho an'ny tanora malagasy rehetra sy ho an'ireo rehetra hiara-iasa amin'ny fandroso, ho tojo ny fandrosoana mendrika azy eny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Ny teniko farany mikasika an'io dia aoka mba ho ao anatin'ny fangaraharana tanteraka ny fitsongana ireo tanora zay hazo an'io vola io famatsina ara-bola io fa tsy hanao toy ny taloha atsika, tsy ohatra reny taloha reny zay akaikikaiky sy namanamana ihany no nahazo an'ilay famatsim-bola, fa aoka mba hiantefa hatrany ambany vohitra, hatrany amin'olona zay tsy manan-katao izao famatsim-bola izao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana.